Ao anatin'izao fetin'ny krismasy izao moa dia tsy diso anjara tamin'izany ireo marary izay tsaboina eo anivon'ny hopitaly HJRA. Nisy tokoa moa ny fotoam-pivavahana izay natao ho azy ireo manokana ho fankalazana n'izay Noely izay tetsy amin'ny FJKM Aumônerie Protestante HJRA. Ny FJKM Aumônerie Protestante etsy amin'ny HJRA dia mikarakara fotoam-pivavahana manokana rehefa fety toy izao ho an'ireo marary izay tsaboina eny amin'ny hopitaly. Tsy manadino ary mikarakara tapaka ireo marary ny Fiangonana sy ny sampana tabita izay mandray tanana ny fanampiana ireo marary. Fotoam-pivavahana nentina nanomezam-boninahitra n'Andriamanitra noho ny nahatrarana izao andro krismasy izao, araka izany no nisy tantaran'ireo marary ny tontolo androny. Androany zany izay moa zany dia tianivon'ny marary dia miezaka ataonay zany mandrakariva dia hoentina anasoavana le marary sahirana satria zany manome sakafo ho an'ny marary isan'andro zahay dia manome fitafiana ho an'ny marary dia manampy azy amin'ny lafiny maro zany raha ohatra hoe tsisy fianakaviana izy dia milaza amin'ny havana izay tady ny havana dia manadio marary koa zahay dia manoro zany kafialala marary ka androany zany zay araka zay hoe krismasy zay dia mahatsiaro ny madiniky ny tompo zahay dia misy zany rehefa aveo ihany fa tsy tolakandro koa rehefa vita io fampivavahana io dia manao antsakirany manana ny ombaton'ny Kristy zany izay tokom-pihira ato aminay dia manao ny hira sy tsianjery ny ankizy madinika. 720 ireo marary izay raisin'ny fiangonana tanteraka ny fikarakarana azy ireo, indrindra ny fanomezana sakafo sy fanampiana isan-karazany amin'ny fitadiavany havana raha tsy hita ny havan'ireo marary. Amin'ny alahady faha-4 amin'ny volana janoary dia isy ny fanamariana ny fankalazana ny krismasy izay hetsika iray lehibe ho an'ireo marary rehetra eny amin'ny HJRA ka ho tolorana fanomezana avokoa ireo marary rehetra.